Efa ndresaka an'izay fampianarana izay ihany sika ny alatsinainy fa 2 ny volana aogositra avy izao no hanomboka amin'ny fomba ofisialy ny fanadinana baccalauréat ankapobeny no zaraina tamin'ny foibe-panadinana 2,990 ireo mpiadina etsakilany tompona andraikitra nanamafy ny fahatomombanana izany fanadinana izany. Volotona ny zandriny indrindra hanala baccalauréat amin'ity taona 2024 ity ary raika amin'ny 70 taona kosa ny lehibe indrindra. Misy 9,795 kosa ireo kandida nisoratra anarana amin'ity fanadinam-panjakana ity. 2,794 sy ny isan'ireo hanala baccalauréat ankapobeny ary 4,795 kosa ny teknika. Mitsinjara amin'ireo foibe-panadinana misy 2,990 manerana nosy izy ireo. Amin'ny 12 aogositra ho avy izao ny fanadinana ho an'ny baka teknika ary 12 aogositra kosa ny fanadinana ho an'ny baka ankapobeny. Mitombo eo amin'ny 700 ny mpiadina amin'ny baccalauréat ankapobeny ary ny hena 500 ny an'ny baccalauréat teknika. Ny afatra tiana petraka ho an'ny mpiandraiky jara rehetra mikasika ny fanadinana dia manantena fafeniny fahavinonana sy fahaiza-manao ianareo rehetra ka matoka fa hirindra araky ny tokony ho izy ny asa rehetra satria asa efa fanao isataony izy na izany aza dia mila fahamalinana tokoa satria saropady loatra izany fanadinana nasionalina zay atrehtsika izany. Ho anareo mpiadina indray dia raha tsara ny torolalana omeny tompona andraikitra mba hafahanareo miatika somatsara ny fanadinana. Matetika manko dia ireo mpianatra ireo mpiadina ohatrany tsy mihaino loatra na indraindray manadino le toromarika rehetra. Raha tsara ny toromarika amin'izay mba ho afaka miatika somatsara ny fanadinana. Atandreo mahazadino ny carte nareo le carte hanamarinanao ianao tokoa io. Efa nitokamonina nandritra ny 70 andro ireo mpampianatra namolavola ny laza adina ary efa vonona ankehitriny zany laza adina izany. Efa naterina ny anivony fiadidim-pampianarana manerana ny faritra amin'izao fotoana izao ireo ho laza adina araky ny nambaran-dramatoa Rasoa Zananera Marie Monique, ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-siantifika.